makasika ny resaka izay nataon'Andriamatoa Barack Obama filoha Amerikanina makasika indrindra ny sehatry ny AGOA eto amin'ny firenetsika. Andriamatoa Tinandry Pandrara makasika ny izay sehatry ny orinasa izay raha ny fanazavana izay noetiny ary dia tokony hisy ny fitoniana ara-politika ary tokony hisy ihany koa ny fifidianana madio mba hiverenan'ireo mpamatsy vola mamatsy vola indray any Madagasikara. Raha iny fanambarana iny aloha nijerena dia everiko angamba ny amidika teny diplomatika fa somary diso aloha loatra fa izy iny moa fa milatsaka dia mivevera koa izay mifanandrify alohan'ny hiatrehan'ny présentation zay atao présentation de vœux zay atao eo anatrehan'ny fanjakana sy ny communauté internationale atsoatsy ka misy dikany zany iny amin'ny fanambarana zay nao filatsana nao tsy filatsahany filoha eo am-perinasa amin'izao fotoana zao zay zany tiako atsy satria ny antony dia ny volana oktobra aogostra sy ny oktobra eo zany ny fivorian'ny congrès américain ny amin'ny fanapahana ny amin'ny ampidirana Madagasikara ka tsy any amin'ny Obama ny amin'ny président Obama moa dia manao signature fotsiny fa ny ao amin'ny congrès ny tena manapaka an'izy io ka za zany mihevitra fa raha ohatra mizotra tsara ny fifidianana eto Madagasikara dia mandeha tsara ihany koa eo ny fanajana zolombelo mandeha tsara eo ny demokrasia sy ny isan-karazany dia azo antoka tsara ka raha ohatra hoe aoriana ny valim-pifidianana ao ka ioekeny ny fanjakana Amerikanina dia azoko antoka zato isan-jato fa hisy ny fiverenan'ny AGOA fa raha ohatra kosa hoe raha tsy izay dia anisan'ny zavatra mihetsaka ihany koa zany tsy ny resaka AGOA ihany fa ny famatsim-bola ny amin'ny banque mondiale eto Madagasikara zany moa dia hisy ifandraisany amin'ny Fonds monétaire international na ny hoe FMI ka zava-dehibe zany iny fanambarany président Obama iny alohan'ny présentation de vœux misy dikany zany zay zany interprétation diplomatique zay tiako ambara na ho an'ny mpieny na ho an'ny fanjakana ka zava-dehibe zay ny amin'izay mety io andanjalanjana ny amin'izay fanapahan-kevitra ho raisina ny amin'ny 6 févroary 2013.